Atotrantsika ny araba ho mampirarintsoro namana malala. Mitombo isika raha mandinika ny tenin'Andriamanitra ny teny Baiboly. Io tokoa manko no atao hoe sakafo ny fanahy. Ka ny nofo tsy mahasoana inona na inona fa ny fanahy no mahavelona. Ny fanahy izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia ho velona mandrakizay. Tokony androso isan'andro amin'ny fahafantarana sy ny fahalalana isika. Tokony hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fanandramana kristianina. Ao na ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:7-8-20. Fa mitombo amin'ny fahalalana an Jesosy Kristy tompontsika. Mitombo amin'ny fahalalana. Raha vao mamaky ny Baiboly voalohany isika ka tena mahazoto, liana amin'izany dia jereo fa hitombo hatrany ny fahalianantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ary hisy zava-baovao hatrany ampidirin'Andriamanitra ao amin'ny lohantsika. Zava-baovao tsy manipaka ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra fa vao maika manamafy orina ny teny fikasan'Andriamanitra ary mampitombo antsika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Zao manko ny fahamarinana dia tsy miova. Ny fahamarinana dia miova. Ny fahamarinana tsy mety miova. Ary tsy hoe fahamarinana azo fonosina amin'ny zavatra hafa ity ivelany fahamarinana. Fa io fahamarinana io ihany no fahamarinana. Raha kamo mamaky ny Baiboly isika dia hiena tsikelikely ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Ary hiemanjavozavy eo amin'ny fiainantsika ny lalana tian'Andriamanitra hitondranantsika ho any amin'ny famonjena. Noho izany dia tsy tokony ho kamo mamaky Baiboly isika, mandinika ny tenin'Andriamanitra. Misy ny atao hoe fiaraha-mandinika mivavaka ao an-tokantrano iarahan'ny fianakaviana, aza tapahana io. Aoka hisy fanazahana ny ankizy mba hiaina sy hivelona araka ny tenin'Andriamanitra. Fa misy ihany koa ilay atao hoe mandinika manokana ny tenin'Andriamanitra. Ka ny olona izay mandinika manokana ny tenin'Andriamanitra dia azo fahalalana be dia be. Ho ampidirin'Andriamanitra ao an-tsainy ny herin'ny fanantenana sy ny finoana, ka amin'ireo toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana, indrindra ny zavatsarotra, dia manana fanantenana sy mandresy ny olona mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha toka ka mianatra ny tenin'Andriamanitra kosa isika, dia io le tratran'ilay aretina atao hoe tazom-panahy. Tazom-panahy, voan'ny tazo ara-panahy, ary nefa rany dia ho faty ara-panahy. Dia hitohy any amin'ny fiemorana izany akamoana mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Fanandramana hita eo amin'ny karazan'olona maro izy io. Ny olona ka mivavaka mianatra ny tenin'Andriamanitra dia anao tsidipahatra ny fiangonana. Inona no mahatonga azy anao tsidipahatra? Satria tsy hahaliana azy mihitsy ny zavatra ianarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona liana amin'ny famonjena dia tsy andriny mianatra ny tenin'Andriamanitra ary hitambatra amin'ireo mpiray finoana izy. Anarivony maro ny olona milaza ny tena no kristianina kanefa tsy mianatra sy mandinika ny Baiboly mihitsy. Ry namana, dia ny eo ambavaka ny tenin'Andriamanitra anandratra ny fanahintsika izany. Ka rehefa mandray ny teny mpitoro teny velona isika, raha manana ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra isika, dia ho hitantsika fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika. Tafatohitra aminao zany hafatra izany. Hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra mba ho lehilahy sy vehivavy ohatry ny finoana mijoro hatramin'ny farany hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay no ny teninao, mamy dia mamy ny teninao, mahafinaritra, manome fahendrena, manome fahalalana, manome fanantenana. Amprisio zay hianatra ny teninao ka hitombo tsy ho zaza intsony amin'ny fahamarinana. Tahiony tsiraray manaraka ny fandarana amin'ny anaran'i Kristy Tompo zokinay no hanonako ny vavaka. Amen.